Raha araka ny navoaka ny dinosika espace moa dia atolotra ny fampanoavana anio ny raharaha lozam-pifamoivoizana izay nafatesana olona anaky efatra teny bypass ankaiky ny kianjany Elzeko. Araka ny vaovao niparitaka ny andro omaly ihany koa dia nivoaka ny fonjany Antanimora tamin'ny 9 ora sy 5 minitra ny vadin'ny médecin colonel Patrick Rakotomamonjy. Ho resantsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony ho lazaina fa mialohan'ny hilazantsika izay aloha ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia manasa anareo vetivety abonné ny chaîne, manasa anareo ihany koa ny hanao j'aime ny vidéo indrindra hametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Atomboka atsika indray amin'ny malaza avy any velany moa ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy hajaina. Izy ity moa dia resaka tompoko lahy Papa François navadika ambulance ho an'ny ankizy any Gaza ny Papa Mobile. Ny Papa François dia nanome fanomezana farany ho an'ny ankizy any Gaza ny alohany nahafatesany. Izany hafatra izany moa dia nasainy navadika ho ambulance ho an'ny ankizy any antoerana ny Papa Mobile. Nomena any Caritas Jerusalema ity ambulance ity izay feno fitaovana fitsabona marina fa mbola miandry fankatoavana avy amin'ny Israely vo afaka miditra any Gaza izany fanomezana izany raha araka ny misongadina avy any ivelany. Anisan'ny zavatra misongadina any ivelany moa iny zavatra izay nolazaintsika iny koa dia rariny loatra raha toa ka asiantsika resaka, rariny loatra raha toa ka zarentsika ato izany zavatra misongadina izany. Fa ny malaza tany Kenya kosa dia voatoraky ny kapa ny filoha William Ruto ny androny iny alahady lasa iny. Raha ny nambarany olona ankaiky any William Ruto dia samy namoaka findayany ireo vahoaka ny hainy azy ary nisy lehilahy iray voalaza fa nananahany kakapa no navoaka ny hosolony ilay finday. Nanapina ny fakantsariny ireo avy ao aorina nefa izany ary nokapohiny izy ireo ilay kapa ka niantefa tany amin'ny ilay filoha. Araka izay efa nolazaintsika teo moa dia ny androny alahady tao Migori no nitranga ny tantara rehefa nitafa tamin'ny vahoaka nandritra ny fitetezam-pagitra nataony i William Ruto. Fotoana nitsidihany ireo fotodrafitrasam-pampandrosoana teo amin'ny sandrony moa novoany ilay kapa ary niparitaka eraky ny tambanjotra sosialy ny zavaniseho ary samy naneho ny heviny avokoa mikasika azy ity ny rehetra. Raha vantany niparitaka tao anatin'ny tambanjotra sosialy moa ity tranga niseho tany Kenya ity dia be dia be amin'ireo malagasy mpanara-baovao no nanontany sy nametra-panontaniana ny hoe asa mba ahoana ny tohiny ity tantara ity raha teto aminay no nisehoany ity tranga ity, hoy ireo izay nametraky ny fanontaniana. Izany moa dia zista fanontaniana fotsiny fa ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa indray. Voalazantsika sy voaresaka atsika moa ny mikasika aniny filoham-pirenena izay voatoraka kapa iny fa ndeha ary isika hilaza kely ny mikasika ny orinasa Manatiko. Voaroaka tao amin'ny Portoamasina rehefa tsy mahaloa ho fantrano ity orinasa ity raha araka ny vaovao hita tao amin'ny pejy ny vaovao ny Cool TV. Voaroaka tao amin'ny fagitra Seraratsambony Toamasina ny orinasa Manatiko izay any filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa tsy nahaloa ho fantrano. Nisy ny fandravana ireo fotodrafitrasa efa niorina ka anisan'izany ny trano misy rihana 4. Araka izany moa dia mialohan'ny mpisolo vava an'ity orinasa ity ny fandroahana sy ny fandravana izay natao haingana na dia mbola eo ampiandrasana ny valin'ny fampiakarana fitsarana aza. Nitondra ireo anto tantaratasy miantoka any fiarovana ny fananany Marc Ravalomanana sy ny ontra mifandraika amin'ny raharaha 7 izay mbola tsy voalohan'ny fanjakana ny mpisolo vavany araka izay voatondra ao amin'ny fifanarahany Maputo. Zaraina moa izany sy ampahafantarina satria hita tao amin'ny vaovao ny Cool TV fa ny loharanom-baovao kosa dia Midi Madagasikara koa dia zaraiko aminareo ankafaliana sy ampitiavana izay zavatra izay. Fa ny malaza sy ny misongadina any ivelany indray dia misy satelity izay ahina hilatsaka ety ambonin'ny tany. Ahina
tena hilatsaka ety ambonin'ny tany afaka andro vitsivitsy ny satellite cosmos izay 2.6 napetraky ny sovietika teny amin'ny orbite ny taona 2.7 raha araka ny vinavinany izy ireo moa dia saika ho alefa teny amin'ny planète Vénus izy io saingy tsy tonga ka nitsingevaeva teny amin'ny habakabaka teny foana mbola tsy fantatra mazava izay toerana mety ilatsahany saingy vinivinainy ireo mpikaroka eo anelanelan'ny Londres hatrany Canada andrefana na any Cape Horn atsimo so ihany fa tsy any Madagasikara no vinavinaina ilatsahany satria any Madagasikara dia mbola mino an'izany Jesosy Kristy zany noho zany dia tsy misy ahina ny amin'ny nosy malagasy na hoe nosy Madagasikara izay tena arovan'i Jesosy mafy dia mafy fa Andriamatoa Hajo kosa dia naneho ny heviny mikasika ny fitsidihana Ilze Parsa tsy ny fitsidihana ny Ilze Parsa ny tanjona hoe ity Hajo ity raha naneho izany fanehoan-kevitra izany ary no hamafisiny manokana ny hoe tsy ny fitsidihana Andry Rajoelina ny Ilze Parsa izay afaka ataony tsara amin'ny maha frantsay azo ny tanjona fa ny hiverenany ireo nosy malagasy ireo hoe ambany fiandrianan'ny Madagasikara mba ahafahany malagasy rehetra mankany hoy ny fanehoan-kevitra ity Andriamatoa Hajo handray ny Anarivelo ity amin'ny resaka nataony filoham-pirenena mikasika ireo nosy Madagasikara ireo na hoe Ilze Parsa ireo rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny fanehoan-kevitra izay nataony Andriamatoa Hajo iny ndeha ro jerivantsika kely ny zavatra izay navoakany sy teny ny tao anatin'ny pejiny izy ity moa dia mikasika ilay colonel Patrick Rakotomamonjy toy izao moa ny zavatra hita tao anatin'ny pejiny sy teny ny fampidirana amponja ny vadin'ny colonel Patrick Rakotomamonjy dia didy efa navoakany mpitsara ary tafiditra ao anatin'ny fahaleovantenany mpitsara nohony zany hoy ity sy teny ity dia ny azo atao sy ny rariny dia fafana vonjimaika no mety indrindra ary miandry ny fotoana hitsarana azy ka eo no ahitana hoe melaka tokoa ve isa tsia fa eto moa izany izao dia eo ambany fahefany filohan'ny fampanohavana hoy ny zavatra hita tao anatin'ny pejiny ity Andriamatoa sy teny ity no ny farany moa no nilaza ity sy teny ity tao anatin'ny pejiny hoe fa marina tokoa ary hoanitra ho an'ny sisany hoe tsy azo ampidirina amin'ny raran'olona enjena ny vady aman-janaka sy ny fianakaviany izay matetika hanaovana antery ny voampanga hiaiky na hipoitra no hanaovana azy ireny antoka hoy ity sy teny ity tao anatin'ny pejiny raha nanaparitaka ny zavatra hita tao anatin'ny Top Radio ny hamaranantsika tanteraka ity video ity moa dia ity sary hitantsika ity izy ity moa dia sarin'ny Ramatoa Lalatina Harriet Rakotondrazafy izay nankasitraka amin'ny TV Plus Madagasikara tamin'ny fanasana azy nanatrika ny lanonana fankalazana ny 70 taona ny fandaharana donin-dresaka araka ny filazany ity Ramatoa ity moa izy dia mankafy ny lokomena ary izay loko tiany indrindra mihitsy io lokomena izay anaovany amin'ity sary ity azo ny ainy tamin'ny fianjaikana ary mirehirehy foana izy misalotra ny vita malagasy izay asa famoronany izay ankasitrahany manokana tompoko vavy izy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vidana hainao hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy ataony alavany resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy